Tokolasy tokovavy dia mitondra ny teny fiarabana ho antsika isa tokantrano. Ny tenako amin'ity talata fa 7 ny volana oktobra 2024 ity. Faniry Razafimanantany no manolotra ny fandarina miara-manonja amintsika. Mpanao gazety mpamakafaka politika eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peon'ny MBS ary miara-mandray ity fandarantsika ity. Ny onivon'ny radio Mada 100.4 zany ho amin'ny modulation de fréquence. Ny namana teknisiana tarihan'ny Faly Ramananarivo Tsiky, ny namantsika Joso no mampifandray amintsika amin'ny lafiny teknika ary saorana. Ireo namana marobe zany izay ao ambadiky ny sary sy ny feo izay miara mifandrimbona aminay mampita ity fandarana ity izay raisintsika mivatana hoy aho amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny radio. Fa isika izay mandray ny tambajotra sosialy ihany koa dia mandray ny fandarana amin'ny Facebook sy ny YouTube izany. Isaorana sy ankasitrahana nareo any ampitan-dranomasina izay tena manara-maso akaiky mihitsy ny fivoatra ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria misy zavatra tsy fahita firy manerina izao tontolo izao eto Madagasikara. Asana ny teny izay resahana dia misy dikany tokoa ho an'ireo famorona teny ny Ntaolo Malagasy. Raha miteny manko ny Ntaolo Malagasy ny amin'ny hoe ny tarehy ratsy tsy azovana fa ny toetra ratsy no azovana. Amin'izao fotoana izao dia fa azovana ny tarehy ratsy. Ary raha miteny ny amin'ny hoe mangetaheta ambony lakana, taloha zany, fa ankehitriny tena mangetaheta ambony lakana tokoa ny boaka Malagasy, satria dia manana rano saingy tsy tonga isa-tokantrano, sarotra ny ahazo izany amin'ny faritra rehetra manerina Madagasikara, indrindra ho an'Antananarivo renivohitra zany. Zavatra tsy fahita eran-tany izany, satria tsy mbola nahatazantsika ny amin'ny hoe fitokonana nateraka ny tsy fahazoana rano, fa ny zava-misy dia hoe milahatra rano ny any amina firenena izay misy an'ireo hoe tanàna izay sarodalana, indrindrandrindra moa zany karakaina zany, na hoe desera na desertika zany. Izany no fandreny sofina tany aloha be tany, dia nisy ny fikarohana samihafa ny amin'ny hoe ahoana na matsina n'ireny toerana samihafa ireny, dia nikaroka ny zanak'olombelona dia nampiasa fantsona lehibe hitarika rano, pipeline zany, fa nampiasa fantsona lehibe ihany koa izay misintona rano avany ambanin'ny fasika be any, dia ireny no nampiakarina dia naparitaka tamina tanàna samihafa. Dia hitantsika io Dobay anisan'izany, satria tena tany karakaina kanefa navadika ho tanàna izay sady misy rano, misy jiro, misy toeram-pivarotana ary azo nenana amin'izao fotoana izao, sy ifamezivezeny ireo mpanao ny business international sy ireo mpila raharaha izay mitrandraka eo amin'ny lafin'ny volamena sy ireo fiarakodia na lafin'ny fandrarana ankapobeny ho an'ny tontolon'ny resaka varotra no resahantsika zany. Dobay izay resahantsika izay, firenena ao anatin'le Émirats Arabes izy fa raha ny tena renivohim-paritany any amin'le Émirats Arabes moa zany le mivoatry ny fireneny dia hoe Abu Dhabi. Miresaka kely tsetsatsetsatsyaritra fotsiny amintsika mba ahazoantsika n'ilay zava-misy resahako eto zany. Fa eto Madagasikara dia manana rano isika, rehefa niresahana zany hoe misy aneny rano eto ary izay ale rehetrarehetra dia atazananao fa misy rano, saingy ny fanomezaka tosika ny teknisianina malagasy mba hisintona an'ireny rano ireny na hamadika an'ireny rano fisotro madio dia tena tsy ampy mihitsiny. Ny raharaha ratiokarena sy ny endrim-pitantarana ratio eto Madagasikara sy ny vola miodina dia tena viviny de viviny, mba tsy ilazana hoe efa tena bankropotra tanteraka raha ny zava-misy ainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, satria tena sarotra ny kirakira ara-bola ary miaina daholo ny vola ampiasaina amina sehatra rehetra zany izay misy ny kirakira-mbola-panjakana raha ny eto Madagasikara no resahantsika izany. Dia rehefa tsy tonga ny rano isa-tokantrano na dia mahita rano amin'izay toerana le raha ny malagasy, saingy tsy manana fahafahana hitarika an'izany. Ny tsy fahatokisana ny teknisianina malagasy amin'ny resaka jiro sy rano koa moa mangony fotsiny, satria efa olombelona hafa mihitsy no misehatra sy tena hoe mibaiko ambadika an'ilay jirama amin'izao fotoana izao, dia mitaza-potsiny ohatran'ny hoe mangatakatiny ilay malagasy. Inona moa no atao hoe tompony mangatakatiny? Le mangatakatiny nge dia tsotra
rehefa mamono akoho zany a de misy fizarana tsara ny fomba famonoana n'iny akoho iny, de ny vody akoho any ray aman-dreny, ny elatra ho an'ny andriambavilanitra, ny fehany sy neo zanam-pehany makany amin'ny tanora, makany amin'ny zaza, makany amin'ny raim-pianakaviana, fa ny ao anatiny zany a ny atiny ny aranany de mijanona ho an'ny tompony zany a lay akoho vonoana, na de hoe na ny tompo-trano arakarak'izay mety hoe nandray an'le fahavononana amonina an'le akoho zany. De zay le hoe tompony mangataka ny atiny, satria tsy tokony angataka an'le atiny zany le tompony, fa lojika ho an'ny famonoana ao anatin'izay hoe fiarahamonina malagasy zay zany ny taovany dia mijanona ho an'le tompo-trano zany na le tompon'ilay akoho vonoana, ohatra zay ndraisitsika zay. Ka tompony mangatakatiny zany le mpiasan'ny jirama mitavandra fotsiny am'le hoe inona le fanapahan-kevitra, inona le mety hoe redressement hoentin'le mpitatana zay vahiny a, hoentin'le mpitondra fanjakana zay mameno baiko midina avy any ambony any hanodinana an'le jirama, de misavoritaka eo misavoritaka eo. Tsaroantsika tsara fa iny eny tsy hita zay nefa rany Rivotra Daniel, tsy hita zay nefa rany Vondrendriamanga zay nambara zany fa de hoe nikoka zay azony kofina zany ary nikitikitika an'le prime exceptionnel tao amin'ny orinasa jirama, niakatra teny Anivonipaka, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa zay voateny tao anatin'izany rehetrarehetra izany, de tsisy toy an'le raharaha mandrakity ny androany fa dia nametraka mpitatana vaovao, satria noverina zany fa de tsy mahavola mpitatana malagasy, rehefa nametraka mpitatana vaovao de io eny ny favoazan'ny jirama amin'izao fotoana izao. De nomaly indray zany raha ohatra ka hotsorintsika ny zava-misy tahaky ny afakomaly, tahaky ny tamin'ny herinandro, de mitombo an-dalana ihany zany re toerana zay misy manatanteraka fitokonana amin'izao fotoana izao. Ka ny teny Itaosy zay anisan'ny matetika mandrehatra ny kodiarana amoron-dalana na anaty lalana, dia nanetsika ny azy indray omaly alina, ny teny amin'ny faritra Akadimamy teny, ny teny Analamahitsy Cité teny, ny teny amin'ny faritra Rokady moa zany satria misy manontany amiko le repera hoe aza hoaiza le izy de le Rokady midy raha avy any Ambomahitsy zany lalantsika, de le hiazo ivoaka ery amin'ny sapanany Nansany ery de tsy tonga any amin'ny sapanany iny fa misy lalana io zany le ohatry ny ambanina Patsy iny na akaikaiky na kandrina zany, ohatrohatran'izay le famaritana an'le tanàna. De teo ampovoan-dalana teo zany ny vahoaka teny amin'ny Rokady Antsinanana zany no nampisehony tsy fahafaliany amin'ity resaka tsy fahazona jiro ary tsy fananana rano ity. Tena mafy be misy le izy, satria amin'ny ankapobeny rehefa nanontany ny sehatra rehetra zay mba mampiasa ny jiro izahay zany, na io zany mpanao volo na io zany mpanao soudure, na io zany poissonnerie na cyber, de samy milaza izy ireo zany fa zara raha ohatra ka misy adiny 3 ny fitambarana ao anatin'ny andro zay esana journée ray iny zany. Zany hoe raha raisitsika zany manomboka ny amin'ny 7 marana any zay tokony hoe hiasana zany mba hisokasokafan'ny tsena maro samihafa mandra-pahatonga ty amin'ny 5 na amin'ny 4 arivo aty zany, dia zara raha misy adiny 3 adiny 4 eo zany ny fitambaran'le jiro mba mandeha raha mandeha zany, ary amin'iny alina iny koa zany dia zara ihany koa zany fa misy mandeha, zany hoe resokajiana zany ao anatin'ilay hoe ora 420 zany ny jiron'ny jirama, mba tsy hikajitsika an'le am'le andro alina iny, satria amin'iny koa manapaka ny jirama zany dia mety manodidina any amin'ny adiny 7 adiny 10 adiny 120 na mety mihoatra an'izay aza ny ora zany zay atapahan'le jiro ny jirama zany. Mitarika fahavoazana lehibe zany satria ny zava-misy dia fantatsika fa anambara fa misy zany ny olana eo amin'ny lafin'ny volam-panjakana amin'izao fotoana izao, eo amin'ny lafin'ny fanodinana ireo orinasa sy ireo mety hoe organisme mifandray amin'ny fanjakana, eo amin'ny fampidirana araketra ihany koa zany. Zany hoe ny volam-panjakana amin'ny ankapobeny zany dia misy lesoka avokoa, ary dia betsaka zany ny vola mivoaka mihoatra ny vola miditra na hoe ny dépense mihoatra ny recette. De ireny rehetrarehetra ireny
tsy manome antoko ny fivezivezen'ny vola eny amin'ny sehatra maro samihafa ary tsy miteraka asa sy fandraharana zay tokony hisy vola ho tonga any amin'ireny sokajina orinasa madinika reny, ary reny rehefa avy eo tonga any amina sokajina ndraikitra eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny tsena samihafa, ary dia tonga miparitaka eny amin'ny sarababem-bahoaka. De miantona zany lay vola tsy miparitaka satria dia tery ny lalan'ny fandraharana eto Madagasikara, satria tsy afaka mandraharaha sy mamokatra araka ny tokony izy zany ny mpandraharaha eto Madagasikara, satria ny fototra ahafahana mitondra fandraharana lehibe dia amin'ny alalan'ny angovo. Ny angovo amin'ny alalan'ny herinaratra. Tsy mitovy ny herinaratra zay vokarina avoakan'ny jirama zay manana puissance na manana tosika ambony kokoa mihoatra ny herinaratra zay vokarina amin'ny alalan'ny masoandro na amin'ny alalan'ny rivotra izany na ihany koa zay mety azona azy amina sehatra hafa zany zay miodina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia ireny rehetrarehetra ireny zany no miteraka fahatanjaka sy miteraka fahavoazana amin'ireo sehatra ny fandraharana rehetra. De tsy mihodina ho isika ny vola satria dia voafetra ny fotoana ahafahan'ny orinasa miasa ara-dalàna, voafetra ihany koa ny fotoana ahafahan'ireo olombelona mivezivezy amin'ireny toeram-piasana na toeram-pamokarana samihafa ireny, dia ilay vola mihitsiny zany raha tokony hiditra misimisy dia tsy miditra amin'ny tokony ara-dalàna, ka raha tokony hitondra vola am-paosy mody misimisy ny raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana na ny mpiasa malagasy mamonjy ny tokantrano zany mba ahafahana mamatsy sy manodina ilay tokantrano, de tsy afaka ny manao mihoatra mety satria kely ny vola miditra, kely ny vola entina mody any anaty paosy. Ary misy mihitsy aza raha ny fantatra de hoe voatery mampandefa chômage teknika an'ireo mpiasa ho aminy, ny orinasa samihafa voatery manatsahatra zany ny famokarana ho aminy ireo orinasa samihafa zany, satria dia tsy mahaliony sara ny vidiny, lafo kokoa noho ny fandefasana groupe électrogène zay mandeha amin'ny solika na misy mandeha amin'ny gazole ihany koa zany ny vola miditra isam-bolana eo amin'ilay chiffre d'affaires ny resahantsika zany, dia tsy maintsy manao compression manena piasa na mandefa piasa hiatrika an'izay hoe tena chômage teknika izay zany, na zany mandray fanapahan-kevitra lehibe dia mandroaka piasa zany manatsahatra piasa. Favoazana ara-ekônomika sy ara-sosialy zany satria ampitombony tsy anasa ary mampitombony tsy anasa, ary favoazana ara-ekônomika ihany koa zany satria mampiena ny vola miditra amin'ny kitapom-bola ampanjakana. De tsy gagitsika raha ohatra ka efa retany ho any amin'ny hoe tsy misy ny loi de finance rectificative ary nitarika anakaty any coupe budgétaire na hoe manapaka amin'izay teti-bola ampanjakana tokony ampiasaina zay, dia manery zany ny hetra tiatsika resahana eto de lay fehikibo manery an'ilay fehikibo isaky ny départementa ministériel fitondram-panjakana, satria dia tsy ampy ny vola ento manodina izany na ny fonctionnement samihafa, fa manery ihany koa zany amin'ny lafin'ny investissement satria tokony misy ny famatsim-bola amin'ireny départementa samihafa ireny, satria misy hatrany moa zany ny famatsim-bola amin'ireo asa maro samihafa zay tokony miankina amin'ny fitondram-panjakana. De zay le teneniko hoe miteraka fahavoazana lehibe, ary zany no mitambatambatra miampy ny fitotongana ny arary mihoatra ny vola vahiny, livre sterling, ny dollara sy ny euro zay anaovantsika référence ny vola vahiny amin'izao fotoana izao zany, dia mahasoazanina ny raharaha ara-toekarena eto Madagasikara ka tsy mampiainga azy amin'ny tokony aingantsony, dia mianjera amin'izao fotoana izao tena mitrosina ny 70% mihitsy araka ny zava-misy amin'ny ankapobeny taux de pauvreté, ny tahany tsy anasa dia ambony de ambony, ary ny tahany fiakaran'ny vidim-piainana io moa le tsy tian'le fitondram-panjakana mihitsy miresaka an'izay, fa mahita karazana fanoharana izy ny amin'ny hoe raha mbola tsy tena taremarika roa na hoe tsy deux chiffres le taux d'inflation zany tsy atahorana zay, kanefa rehefa mijery ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ankapobeny dia efa mivandravandra ny amin'ny hoe tsy misakafo ny telo isan'andro tsony any le malagasy, fa zara raha mahita indray mandeha isan'andro de ny fameno zay de ny rano mangatsiaka na rano mafana na ihany koa zany kafe ronjato na ihany koa zany paty sy rano ronjato eny amin'ny antsena maro samihafa eny. Zay zany ny zava-misy ainana amin'izao fotoana izao, de mitariko zany rehetrarehetra zany
makany anivon'ny tontolon'ny fanabeazana satria rehefa tsy manana vola nidinana tokantrano ray aman-dreny, tsy misy ny sakafo, tsy manana sarandalana ahafahana mampianatra mpianatra, tsy manana sakafo ahafahana mamaty sakafo mpianatra ara-dalàna, dia voatery mitokona tsy afaka mandeha zany zaza malagasy hianatra satria atao ahoana moa no andeha hianatra amin'ny kibonona, amin'ny vatana marefo de marefo, vulnérable, sarotra be zany miatrika tontolon'ny fanabeazana ao anatina andro ray, ao anatin'ny hoe tsisy sakafo ny vavony ny kibo, ary tena osan'ny vatana, malemy ny tongotra, tsy afaka manoratra ny tanana, mila tsy ahasokatra ny vava satria tsy ampy sakafo le malagasy, mitarika zavatra betsaka hoy ihany zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary zay io phénomène mampitroatra ny malagasy isakarivo isak'alina io n'aiza misy, ary raha ndreo maly de efa saika ny aingako ny teny Ambohimanarina teny tsika sifilesy sisa amina toerana marobe, ary mihitatra le izy zany hoe mitombo zany ireo fokotany izay tezitra amin'ilay fanapahan-kevitra izay mitarika amin'ilay tsy fahaiza-mitantana eo anivon'izany orinasa JIRAMA zany, de ohatrany hoe voatontonona foana le mpiasan'ny JIRAMA kanefa dia misy tompona raika zany rehefa nanapahan-kevitra nandritry ny vanim-potoana maromaro, zany hoe tany amin'ny 7 sy 10 raika ambin'ny 10 sy 10 dia nihitatra tosima misiko ny zava-misy eo anivon'ny JIRAMA, de mitarika amin'ny fahampitena amin'izao fotoana izao. Ary isika moa nandritry ny fandarantsika nanomboka tamin'ny taona 20 sy 10 de efa nampiomana foana hoe mitarika amin'ny fahampitehany JIRAMA tanteraka io zava-misy io amin'ny endrim-pitantanana, ary efa nitondra karazana dosie marobe tsika hoe inona ny zava-misy amin'ny lafin'ny fitantanana ara-bolan'ny JIRAMA, ahoana ireo faktura zay tsy maintsy pehen'ny JIRAMA isam-bolana isa-taona kanefa tsy mifanaraka amin'ny vola miditra, ary tsy mifanaraka ihany koa ny zava-misy ao anatin'ny JIRAMA, tsy maintsy misy raha goavana na hoe affaire lehibe mipoaka eo anivon'ny JIRAMA amina endrika fanodikodinam-bola maro samihafa izany. De zany efa navoakantsika tamin'ny fanadihadiana hatramin'izay, tsy hoe isika akory no mahay maminany ny zava-misy, tsy izany fa ny amin'ny endrim-pitantanana ankapobeny fotsiny zay fototra zay tokony ho hainy rehetra zay mahazo andraiky mpanjakana, de hoe raha ohatra ka betsaka ny fandaniana mihoatra ny vola miditra, verimberitsika foana zany ny dépense mihoatra ny recette, de mitarika fahampitehana orinasa zany, ary mila olona mahay manao gestion na fitantanana ara-dalàna no mitantana zany. Kanefa zava-misy ao anatin'ny JIRAMA dia raha ariary zato ny filana isam-bolana, kanefa zara raha misy ny 10 na 20 ariary miditra amin'ny JIRAMA dia masozanina mahareraka ary mampitsipozipozy an'le JIRAMA zany. Mangao fotsiny amin'ny hoe subvention zany fitondram-panjakana satria misy fetrany ihany koa ny fotoana zay ahafahan'ny fitondram-panjakana manao subvention na hoe manampy any orinasa JIRAMA io, tsy araka an'izany ny volam-panjakana satria tokony hanaovana investissement na famatsim-bola hafa hanodinana zavatra hafa lasa alefa any amin'ny JIRAMA, tokony hahafahan'ny ministera mampiodina amin'ny alalan'ireo projet maro samihafa ao anatin'izany ministera izany, kanefa dia voatery alefa affectena makany amin'ny JIRAMA avokoa ny vola rehetra. Reo mety hoe vola azo amin'ny alalan'ireo fanampiana azontsika na multilatéral io na bilatéral, de voatery alefa any amin'ny JIRAMA, zany hoe eto zany ny akamaroan'ny vola miodina sy miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia subvention makany amin'ny JIRAMA avokoa zany rehetrarehetra izany. Ary efa niteny izany tsika fa raha tsy miova ny politika mpitantanana zay hitondrany le fitondram-panjakana amin'le JIRAMA, zay hampitantanana olona ao anatin'le JIRAMA, hibaikona olona ao anatin'le JIRAMA, dia ho tonga hatramin'ny hoe tena bankropotra na fahita io orinasa JIRAMA io. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao de samy milaza miara-mahitsika fa tahaka ny akomiady sarana sisa le zava-misy amin'izao fotoana izao, efa tena hoe tena reraka ary na le mpiasan'ny JIRAMA aza rehefa mifampiresaka tamin'ny tena de menatra ange zay monsieur Faniry mamoaka fanambarana communiqué isan'andro hoe fahatapahan-jiro ary fahatapahana rano aty, nefa tsy hitanay intsony zay teneniny, poteau mienjery, misy fil mienjery, misy transformateur may, misy pièce samihafa may na mety maty sisa efa lany pasy zay, inona nambara
ny aminy hoe nisy vorona, nisy rivotra be nandalo, misy orana be de voatery tapaka ny jiro, miakatra be ndray ny rano, tototro ny fako, maro be zany ireo hoe fialatsiny naroso ny seraserany jirama mba hitondrana zany fitoniana eny anivon'ny fiarahamonina. Saingy mampalahelo isika fa nareo mpiasa raha de mahatsapa ny aminy hoe tena malahelo satria de izay ihany koa zany dia mivesatra hoy izy ireo am'izay delestazy sy ny tsy fahampian'ny rano zany. Zany dia tsy ny mpiasa akory le omentsika tsiny am'zany, zay misy teknisianina malagasy te hanao zavatra ao, misy teknisianina malagasy manana lakile hampiakarana anio fahampitehany jirama amin'ny toerana tokony mendrika azy io ao amin'ny jirama. Saingy tsy mena sehatra izy ireny fa dia ny vahiny moa zany sy ireo mahazo ranondrano sy manao ampimambany zany orinasam-panjakana zany no ndeha ataontsika hoe mahazo tombony eo anatrehan' zao fahampitehana sy fahasaranana zay mahazo mivoaka malagasy am'izao fotoana zao. De miverina ny zavatra nambaraka teo hoe tsy mbola fahita eran-tany izany fitokonana tsy fahazona rano zany, tsy mbola fahita eran-tany zany fitokonana amin'ny tsy fahazona jiro ara-dalàna izany. Fa eto Madagasikara tompoko misy an'izany, fa eto Madagasikara koa misy vahoaka mahay miaritra an'izany, eto Madagasikara koa misy vahoaka mahay manaiky an'izany fanampitehana izany. Saingy raha zava-misy aloha zany de hoe efa manomboka taitra, efa manomboka mifo ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Raha nisy asa nataoko io marany io tamina toeram-piasana anankiray dia nivezivezy tamin'ny resaka zay nataon'ireo olona ao anatin'izany toeram-piasana zany hoe tena fotoana atairany vahoaka zao ary tena efa taitra ny vahoaka, efa manomboka mampiseho an'izay tsy faneken'izay ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary tsy ahatohatra ny vahoaka malagasy na inona hery ajoro eo zay mety hoe heverina zany fa hanakombo mavavany, tsy hanetsika ny tongony ary tsy hamela zany mba hitaky ny zony satria zao ny vahoaka malagasy no mahazo rano ara-dalàna, zao ny vahoaka malagasy ihany koa no mahazo jiro sy herinaratra ara-dalàna. De arahantsika avy hatrany namana falitra Mananarivo aloha zany ny sombony fihetsehana kely satria nambaraka teo zany teo am-piandohan'ny fandarantsika ny hoe tany Taosy tany, tany Analamahitsy tany, tany Akadindramamy tany, tany Amirokady tany de nisy fihetsiketsehana avokoa zany rehetrarehetra izany zany tamin'ny omaly alina de alefantsika vetivety. Elana tsiny ny sary zay ho alefantsika eto fa misy zany tsy maintsy mipiketsika na sotomontsika zany tamina orinasa tserasera zay nandehandeha tamin'iny aliny de zay no angalantsika azy. Fa misy ihany koa zany le vidéo amateur zany na hoe ireo sary zay ansitoma tamin'ny finday zay nentin'ireo olon-tsotra zay naka sary teny amin'ny sehatra maro samihafa teny. Ambiansa fotsiny zany ahitantsika ny zava-misy tamin'ny omaly alina falitra Mananarivo. Tsy mety zany nangava zamanao an'izany poste fixe be masoandro ina ny antony satria izay manomboka maraina amparivan'ny andro tsy mandeha ny jironay, izay miasa manao volo tsy mandeha ny jironay manomboka maraina dia amparivan'ny andro hatramin'izao mbola tsy mandeha any. Izay ny anton'izao mangataka izay mba alefa ny jironay ety na ny rano na ny jiro tsisy mandeha. Raha mijerina zava-misy teo tsika de ohatrany hoe lasa fifanenjana ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka foana zany isan-kalina eny amin'ny toerana rehetra eny satria dia ny vahoaka dia tofoka sy leo zany amin'izay tsy fahazoana jiro izay tena miaritra le malagasy. Le retory faly azafady somary amobe, tena miaritra le vahoaka malagasy ary tsy vitany hoe miaritra fa tena ndeha ataontsika hoe voatery manaiky tsy fidiny ny zavatra zay miantra sy manjo azy. Raha io situation io
le retour azafady raha io situation io zany no hoe situation tany aloha tany satria rehefa miezaka mijery zany tsika am'izao fotoana zao zany hoe inona moa no tena fandehan'ny raharaha eto Madagasikara, inona moa no nitarika olana sy ny krizy rehetra ny fandimy teto Madagasikara. De raha mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao zany de hoe efa lojika makany amin'ny fipoahana ara-tsosialy le zava-misy raha ohatra ka ny lafim-panadihadiana fotsiny zany le sahatsika taty amin'ny 2,700 taty amin'ny taona 7,700 no resahantsika zany na taty amin'ny taona 7,4 za tsy resaka 2,4 satria ny krizy ny 2,4 dia krizy post-électorale zany hoe krizy na raharaham-pifidianana fa saraina avao amina krizy na resaka ara-tsosialy zany hoe zany zavatra resahako zany de entina hilazana amin'ny akabeany fa tena hoe misy zavatra zany zay tena efa hoe ela nandeferana le vahoaka malagasy ary manomboka izy io miainga eny amin'ny fokotany misy azy rehefa ariva na amin'ny andro alina zany de lasa mifanenjana hoy mitandro ny filaminana zasy mpitandro ny filaminana te ametraka filaminana mpitandro ny filaminana ihany koa te ametraka fandaminana kanefa dia lasa le izy fasafasiny le mpitandro ny filaminana sy le vahoaka zany dia lasa mitarika amina zavatra hafa manapoka grenade lacrymogène na mpitandro ny filaminana lasa misy fiosikatsely fanoherana ihany koa ery anivon'ny vahoaka ary nefarany aza dia mitarika amina fisamborana fa ilaina ve ny fisamborana amina tranga-javatra tahaka izao fantanina petratsika zany ilaina ve zany satria dia ao anatiny zay mety hoe fitakiana normal zay ny vahoaka malagasy zany tsy hoe nandeha ataotsika akory hoe asa nandeha nandrobana nandeha mety hoe misy fitenenina maro samihafa ny amin'ny hoe misy piazy natao tamina orinasa sy ny sisa zany arak'izay trangana krizy nisy teto Madagasikara fa mety hoe fifandonana naterak'izay fahasorenana zay satria rehefa fahasorenana mitambatambatra de zay no miteraka am'izay tena hoe favoazana lehibe izay satria de mitarika amina fidinana an-dalambe le izy de io le tenenitsika hoe raha hoaritsika ny zava-misy tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana neny 2,700 hoe tokony ho voalaminy zany saingy nipoahana raharaha amin'ny hoe fampianarana miangatra de nitarika anakaty amin'ny 7 sy raiky amin'ny 7,700 ny amin'ny tsy vahazakana ny krizy tamin'ny fitantanana zay niseho nentin'ny président Didier Ratsiraka izany dia nitarika famoronana krizy marobe sy fihetseham-bahoaka zany de mipoaka ny raharaha raiky amin'ny 7,700 zany de nitarika tany amin'ny diso ny 7,4 nambara fa misy ny monopolisation, ny 7,4 nambara fa tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara, nambara fa misy apahatany zay nitondrotondrona, ny diabolizena ary ny voizina misy tamina orinasa tserasera samihafa fa namidy ny filoha maro karavalomana ny vahiny Madagasikara ka rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao naiza le anao ary misy karazana nosy mihitsy aza vao nisy ny teny tamin'ny herinandro teo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy any faritra avaratry ny nosy any maro be de hoe efa saika lasa ny vahiny avokoa ny akamarony ny karazan-tany moa zany na eto Andrenivohitra na any amin'ny toerana maro samihafa zany de hoe efa lasa ny vahiny ny akamarony izy ireo ary vahiny vao tonga heritaona vahiny tonga roataona kanefa de efa misitraka tany ho an'ny eto Madagasikara kanefa misy malagasy na najary na nabe vonontany tokony sitraka an'le prescription inquisitive fa dia tsy mahazo an'izany na najary nandritry ny 100 taona nandritry ny 80 taona 20 taona fa misy vahiny mitsofoka tampoka ny amin'ny alalan'ny bay amin'ny fiteotika dia 7 taona ny bay de tompony tany tampoka de mandroaka ny malagasy kely zany kanefa dia tokony hipetraka mandrakariva le hoe politika fifampitsingonana zany eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka satria ny mpitondra de ny tokony hiaro ny vahoaka ao aminy saingy rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao tsika dia tsy zany no zava-misy fa mamevahana ny vahiny zay tsy mifakazo amin'ny malagasy zay manao zay fanangonana an'ireo arena sy fanangonana an'ireo tany zay tokony anjara sy iveloma amin'ny malagasy ny fihetsiky ny mpitondra rehefa miresaka mpitondra tsika dia tsy ny mpitondra zay voatendry sy voafidy ihany fa ireo mpitondra zay manana fahefana eny amin'ireo departemanta sy direction maro samihafa zany resahantsika amin'izany resaka izany fa
nanana ny heviny manoloana ny zava-misy ihany koa zany ny solombavam-boaka ny Madagasikara, Rina Randriamasinoro. Isika moa androany amin'ity fandarantsika ity dia nametraka mihitsy ny amin'ny hoe andao hanazava ny zava-misy tsika ary hitondra an'ireo feo maro samihafa. De Rina Randriamasinoro, solombavam-boaka ny Madagasikara, voafidy tetsy amin'ny boribory tany efa efatra, dia nanana ny fomba fijeriny ihany koa satria tsy lavitra azy ihany koa, tsy lavitra ihany koa ny zava-misy raha ny tato anatin'ny herinandro izay na tany amin'ny boribory tany faefatra, na tany amin'ny boribory tany fahadimy, na tany Atsimondrano, na tany amin'ny fariparitra Avaradrano iny, dia samy nahita ny rehetra fa fahasorenana tsy hitanono no tojo ho an'ny malagasy amin'izao fotoana izao, satria tena marary malahelo miapotika ny fiainan'le malagasy dia tratran'izay tena hoe fahasorenana ao anaty izay dia mipoaka ho isika ny tsy fankatoavana an'izay hoe fahatapahan-jiro lavareny izay sy ny tsy fahazahoana rano izay dia izay ny ahitantsika n'le hoe ny fietsehana misy amin'izao fotoana izao de fietsehana ara-tsosialy normal sy lojika, satria ny zo fototra ny voatotoina, zo fototra hiaina, zo fototra tokony mba hanana amin'izay hoe tena fahafahana miasa ara-dalàna zay no voasematsembana dia miteny milaza ny heviny zany vahoaka malagasy. De henotsika ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro. Aza variana mihitsy sika amin'ny ady hevitra hoe andeha anakorotana, andeha hitabataba ho any amin'ny jirama, fa ny tokony ho ady hevitra dia ny arahana mijery hoe ny fanjakana tsy manana vahaolana. Ary zay raha nanohatra n'izao fitondrana zao hatramin'izay tsy sanatria fankahalana olona fa fantatray fa fanjakana tsy mijery zay tena lahara-pahamehana sy mahasoa ny vahoaka malagasy. Averiko ihany fa tsy misy fahefana tsy eo am-pelantanana zao fitondrana zao. Ninona tiany zao fitondrana zao atao eto amin'ny firenena azo ny tanterahana amandraky tiany androany ny antony na ny fahefana mpanao lalàna, hitantsika ny solombavam-bahoaka mbola maro anisa izy. Ny fahefana mpanatanteraka izy menakaviny ao, ny fahefana tsara moa iny iarahantsika malala. Dikazay ninona programa anasa tokony ho entin'ny fanjakana zay hitany fa tsara sy mahasoa ny vahoaka dia tsisy sakana ahafahany manatanteraka an'izany, satria ny fahefana feno anazy tsy afaka manohatra an'izany ny mpanohatra. Fa matohatra n'izao ny firenentsika dia fanjakana sady tsy mahay ninona ny mambotry vahoaka. Za tena mahitsy miteny an'izay, ary ny antony tsisy firarahinan'ny fiainan'ny vahoaka zany. Raha mirarahan'ny fiainan'ny vahoaka zao nge ny tena hoe fahantrana miantra tena isa tokantrano e. Ninona sarangan'olona mitovy daholo amin'izao miditra trano maizina. Mitabataba ianao samboriny gendarme miditra trano maizina, tsy mitabataba ianao dia ndana mamantana trano maizina satria tsisy jiro ao an-tranonao. Zay zao ny fahaizan'izao fitondrana zao, tsy mifidy sarangan'olona zany. Nizanizy ianao eto amin'ny firenena androany akoatran'izay mitovy secteur amin'ny jirama amin'ny misy an'ny mitondra ankehitriny, satria ny akaikinay misy an'izany fankatazana tsara mihitsy zay ny tapaka foana adiny 4 adiny 5 ery apita mandeha foana ny jiro sy rano. Dikan'izay tsy natao ho ray aman-dreny hiaro izy tovy ny zoan'ny vahoaka malagasy fa miaro ny tombotsoan'olona manokana. Député Rina Randriamasinoro zay voafidy tetsy amin'ny boribory tany faefatra iny nitondra ny fanazava-kevitra tamintsika iny zany hoe raha mitaky zany ny zony mba hamerenana zay jiro zay sy ny rano zay zany dia tranomaizina zany no miantra amin'ny alalan'ny fisamborana. Ary raha tondray ka tsy mitaky fa voatery tsy maintsy manaiky dia mamantana tranomaizina. Hoy Rina Randriamasinoro tamin'ny fanazava-keviny teo zany. Zany hoe zany teny zany dia entina hilazana zany amin'ny ankabeny amin'ny hoe ny fanjakana no mampiditra anaty tranomaizina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ary dia tena zay tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, satria ahoana moa no isina deux poids deux mesures ka misy mpitondra fanjakana ery zay natapaka aza ny jiro sy ny rano dia mety manana pompe émerger izy afaka mampiakatra ny rano, mety manana kit délestage izy na kit solaire izy zay mety mividina ny vidiny tena ambony be mihitsiny, zay ahafahana mamatsy ny jiro sy ny rano ao anatin'ny tokantrano. Fa malagasy izy mba mahavidy an'izany amina isa tokantrano amin'izao fotoana izao. Za tsy resaka jirona koa
satria tsy mahava olana zany fa raha nahava olana ny jirona koa ny zarazaraina am'le hazavana ho anao dia tsisy malagasy nandeha nitaky ny jony isam-pokotany isan-kariva isan-kalina mazava zay fany hitondrantsika azy zay mazava zay teny hitondrantsika azy zay dikan'izay natao fisehoana politika fotsiny zany natao propagandy politika fotsiny zany fizarana zany jiro hazavana ho anao zany fa tsy nahava olana zany le loko raha teo natao loko am'le loko an'lay atoko miaraka an'le fitondrana volomboasary de ny tratrarina nandrity ny endrim-pifidianana rehetra mihitsy ho avy zao fifidianana be ny tanàna indray de hipariparitaka indray ny fizarana jirona koa tahaka ny fiparitahany tamin'ny fifidianana filoam-pirenena sy ny fifidianana solombavam-baoaka fa matoa mbola misy malagasy tezitra matoa mbola misy malagasy samanainga ny tongo miala ny tokantrano amin'ny 10 alina amin'ny 7 alina amin'ny 1 alina hatramin'ny 2 maraina fampitady teny am-roapo dikan'izay tsy ino ny vahaolana tompoko fa jiro mirehitra 420 ora amin'ny 420 ora herinaratra mandeha 420 ora 420 ora 220 volta ihany koa fa 160 na 130 na tambikeo 300 volta satria manimba fitaovana raha midina ambany ary raha miakatra ambony be zany ny andrasan'ny voaka malagasy tsy rano aterina amin'ny camion na alefa amin'ny bombonina zay efa misy mitondra fanakianina marobe am'izao fotoan'izao satria miena ny rano ampiasaina zany hoe ny fandaharam-potoana amin'ny malagasy zany am'izao fotoan'izao sy ny fiainan'ny malagasy dia ny rano sy ny jiro no mandrindra ny fandaharam-potoana sy ny fiainan'ny malagasy fa tsy ny malagasy ny mandrindra ny fandaharam-potoana ka manaraka am'izay ny rano sy ny jiro fa ny rano sy ny jiro zany am'izao fotoan'izao no mandrindra ny fandaharam-potoana ny malagasy zany ianao zany tsy afaka nivoaka ny trano raha tsy mahazo toko santika ianao fa mandeha ny jiro de aingakaingana anao mba mipasoka aingakaingana anao mba misarza telefona aingakaingana anao mba misarza ordi na aingakaingana anao mamita asa dira ny adiny ray maty ny jiro na mandeha ny rano de mba miazakezaka kely aloha zany mamonjy rano tsy afaka matory ampilaminana amin'ny andro alina fa tsy maintsy mifoha amin'ny 2 maraina de iandro rano amin'ny 4 sasany amin'ny 5 maraina vao matory miesona daholo miazakazaka indray hiditra amin'ny valo tonga any ampiarana any ampiasana tratriny ambotaiazy any anaty taxi be any anaty taxi be de efa matory le malagasy tonga any ampiasana reraka tsy afaka manao asa ara-dalàna satria tsy ampy torimaso sady tsy ampy jiro no tsy ampy rano raha tokony mba tena andro amina rano ara-dalàna zany mba mitopatopaka amina rano rousseau voatery amina rano raiso zarain'olona 4 ao anatina tokantrano zany hoe ny coordination am-piainana zany ny fandrindrana amin'ny fiainana zany am'izao fotoana izao de tsy le olombelona tsony no mibaiko ny zavatra tokony ataony fa ny resaka jiro sy rano no mibaiko ny fiainana hivoaka ny trano izy raha tsy milamina ny jiro sy rano tsy afaka mahita vola ara-dalàna tsy afaka miasa ara-dalàna tsy afaka mamonjy fotoana ara-dalàna zany le malagasy kely avako am'izao fotoana izao fa le mpitondra fanjakana tsy manana problema an'izany satria hoe any teneniko amintsika tseo manana kit délestage izy manana kit solaire izy manana karazana pompe izy hitrohana rano ao ambanin'ny tany ao na firometra na firometra ny rano ambanin'ny tany ao fa ho aiza le malagasy am'izao fotoana izao de raha miteny tsy mitrotra dia tratra ny teny mahery voambana lazaina fa manakorotana ary zany fomba fiteny zany aloha zany mbola tena mendrika anaovana fanadiadiana lalina mihitsy hoe inona marina moa zany ny tena votoatin'le fanakorotanana fa raha mijery ny zava-misy amin'ny ankapobeny fotsiny tsika de hoy isika hoe tena lany jijy le fitondram-panjakana lany jijy le fitondram-panjakana zay tsy manakambara tsony zay mahatonga an'io silence tanteraka io tsy mahita ambara tanteraka tsony communication sisa communication lacrymogène sisa ny miainana rehefa amin'ny alina tsisy afaka manazavany hoe mbola afaka manantena ve le vahoaka malagasy fa mbola tafarina rejirama mbola afaka manantena ve le vahoaka malagasy fa afaka herinandro tapabolana verina am'lohan'ny tanteraka ny jiro 420 amin'ny 420 ora verina am'lohan'ny tanteraka ny rano tsisy afaka manazava
nefa misy mpitondra fanjakana mivory isaky ny talata conseil de gouvernement, isaky ny larobia conseil des ministres am'izao fotoana izao. De manararoatra le fatahorany le vahoaka malagasy am'ilay endriky ny famoretana am'izao fotoana izao, manararoatra am'ilay fandeferany vahoaka malagasy, manararoatra am'ilay fahantrany vahoaka malagasy ka tsy tafahetsika intsony am'izao fotoana izao, manararoatra am'ilay fahanginany le vahoaka malagasy, de verina fa mety daholo ka na tsy miteny azy manoloana an'le zava-misy zay efa tena mafy, tena mafy, tena mafy, tena mafy. Tsy fantako impiry ny mafy ny teneniko zay. De misy mpitondra amin'ny manginy eto, de mipetraka amin'ny fanontaniana, fa mbola misy mpitondra ve eto e? Raha misy mpitondra fanjakana eto, sazio zay tsy mandray miandraikiny. Raha misy mpitondra fanjakana eto, tahaky ny namoahana fanapahan-kevitra maika am'izay mesure d'urgence rehetrarehetra, avoay zay tokony mesure fa aza-pijaliana le malagasy. Ary raha misy mpitondra fanjakana eto, tahaky ny tenenana tamin'ny Covid-19, isan-kerinandro tsy maintsy miteny ny sasany tamin'ny Covid-19, midongo micro mihitsy. Isan'andro misy fanazavana, de maninona ny tsy ho mendrika ahazo izany fanazavana isan'andro zany, satria marina fa misy ny JIRAMA, fa efa sepitra ny mpanao communication ny JIRAMA, sepitra le mpitatana malagasy, sepitra le teknisianina ao amin'ny JIRAMA. De manana ny seraserany ny fitondram-panjakana, na ny anivon'ny gouvernemanta, ny anivon'ny fiadinan'ny repoblika, na ihany koa ireo androm-panjakana maro samihafa, tokony mba hanaitra aloha gaga tamin'ny fivoriana ny anteny meram-pirenena, ohatrany hoe de tena efa paradisy Madagasikara fitokatokafana, efa mitady vahaolana efa zao, de zay foana ho avy ndray zao fivoriana manaraka, efa mitady vahaolana, efa manao ny ezaka rehetrarehetra, ho avy ndray fivoriana manaraka extraordinaire, efa mitady vahaolana, efa manao ny ezaka rehetra, ho avy ndray session ordinaire, efa mitady vahaolana, efa manao ny ezaka rehetra. De zay hatrany mandra-pahatonga amin'ny 2029. De mba azo fatarina kely ve ny statistika am'izao fotoana izao, hoe nakaiza tany amin'ny fiandohan'ny volana janoary nandraisan'ny tompona ndraiky mpanjakana ny fitantanana any Madagasikara, sy aty amin'ny volana oktobra tsika am'izao fotoana izao, 7 oktobra. Manahoana zava-misy aina malagasy am'izao fotoana izao, iza mba afaka mba mamoaka kely ny fanadihadina am'izany, ezaka tsika moa araky ny tandrify atsika hoe nanahoana ny fitotongana n'ity resaka sandam-bola malagasy ty, taizany ainga de aizitsika zao, manahoana ny resaka herinaratra amin'ny endriky ny famatsiana, firy ny orinasa miforona amin'ny DBM, fa firy ny orinasa malagasy zay voatery mizaka ny tseran'aina am'izao fotoana izao. Ary io resaka etra recouvrement na resaka impôt io, recouvrement fiscal io, zay tena hoe miadana de miadana, sahirana de sahirana, manao recouvrement ny eo anivon'ny sampandrarany etra, dia vokatry ny endriky ny fandrarana sy ny vola tsy mihodina ara-dalàna avokoa, mahatonga an'izany rehetrarehetra izany, de tsy mahaloa etra ara-dalàna zany, tsy ny pirenena ny teneniko fa reo orinasa zay tokony anao an'izany. Zany tsy miresaka grande entreprise, fa mbola mijanona eo amin'ilay resaka salatsalany zany ambarako zany. Iza ny afaka mamoaka fanadihadina manoloana amin'le hoe manahoana ny sehatry ny fitotongana fahazona rano any amin'ny fokotany am'izao fotoana izao. Raha mbola nahazo 10 bidon izy tany amin'ny volana janoary, nahazo 9 bidon izy tany amin'ny volana jolay, 5 bidon ny azony aty amin'ny volana oktobra, ny rehako aloha zany 2 bidon. Inona ny vita amin'ny bidon roa tokony ampiasaina toute la journée? Misy olona mandro ao, misy olona mahandro sakafo ao, misy olona manasa lamba ao, misy besoin maro samihafa ao. Za tsy tentsony ny fampandehanana ny resaka toalety sy ny sisa, fa zany ny fahorian'ny malagasy ankehitriny. De eo anatrehan'izany masika fiteny mijoro ny olom-pirenena rehetra
ary mijoro ihany koa solombavam-baoaka dia alefatsika eto amin'ny fandaharantsika zany satria omaly de tonga de naneho hevitra zany ny filohalefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena VP7 sy tenirandrena soloniaiko izay solombavam-baoaka voafidy tany Toliara voalohany mitantara ny zava-misy ary mitondra fampieriseretana ihany koa an'le fitondram-panjakana satria ny akamaroan'ny fanehoan-keviny de nitodika tany amin'ny fitondram-panjakana ary mitondra fankahirezana ihany koa zany amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Arahantsika ao anatina minitra maromaro ny fanehoan-kevitry ny solombavam-baoaka ny Madagasikara sy tenirandrena soloniaiko omaly ny vatany izy moa tsy eto fa any ampitan-dranomasina fa naneho hevitra izy vidéo direct tamin'ny tambazotra sosialy omaly dia arahantsika izay fanehoan-keviny izay. Miarahaba atsika vahoaka malagasy rehetra zavatra misy ao Madagasikara io fa mampiteny mona mihitsy. Zavatra tiako ambara voalohany aloha tena potika le firenena. Tsisy rano, tsisy jiro, tsisy sakafo, tsisy lalana, tsy haiko hoe inona re tompoko, ary zay foana ny fanontaniana izay apetrako, inona re tompoko mba zavatra ray nataon'ity fitondrany ity mba manatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fa raha ny zavatra hita sy tsapa iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy vitany hoe nampantsana tanteraka ny vahoaka malagasy fa manampitsotraka ity tsy fisiany jiro, tsy fisiany rano. Hatramin'ny Antsirabe zany mbola tsisy tamin'ny tantara hoe nisy délestage, fa amin'izao fotoana izao manerana Madagasikara saika misy délestage. Tsy délestage angamba no antsoko azy, ialako tsiny aminareo. Coupure tanteraka mihitsy, tsy délestage no antsoko anio. Fa maninona no tenenako an'izay? Délestage zao mba adiny farafaharatsy, adiny 4 na tsy haiko hoe maximum adiny 10. Fa amin'izao fotoana izao fa tena tsisy jiro mihitsy. Zavatra tiako tenena amintsika mpitondra, indrindra fa isika mpitandro filaminana, inona re tompoko ho antsika mpitandro filaminana hafatra mba omenareo ny vahoaka malagasy mba fomba hampisehony fa marary izy, fomba hampisehony fa tena potika tanteraka ny fiainany. Hitaraina io moa vahoaka malagasy, iza no hitarainany? Zay ny fanontaniana mipetraky. Hitaraina amin'Andriamanitra fotsiny zany izy, fa matoa ianareo ny teny Madagasikara tsy maintsy mandroso, matoa ny lalam-panorenana nanome fahefana ny mpitondra ao hampandroso any Madagasikara, de reo no hitarainany. Ka raha misy olona mba mitaraina mampiseho hoe tsy fahalintsony amin'ny fahatapahany jiro, tsy fahalintsony amin'ny fahatapahany
rano tonga de gadraina izy de zay ny fanontaniana tiako apetraka hoe inona zany no ataon'ny vahoaka malagasy ho atsika mpitandro filaminana sady potika ny fiainany potika ny fitaovana ao an-trano tsy afaka miasa izy fa manina koa izy poretina mba zay ny fanontaniana tiako mba hapetraka amintsika mpitandro filaminana hoe inona ny fomba mba hataon'ireo vahoaka malagasy ireo zany a hoe mba hahafahany mampiseho mitaraina amin'ny mpitondra zany hoe tena fapotika zahay ty a ary tsy afaka miaina ntsony zahay ty a maloto ny tokantranonay a tsisy rano ato aminay a tsisy jiro ato a tsy afaka miasa izahay inona ny fomba hatao mba lazaotsika aloha ho atsika inona moa ty mpitandro filamina fa za kosa de mba miangavy atsika tsy tokony poretina ohatran'io ny vahoaka malagasy raha misy mioapefy hoe tena hoe manapotika fiainan'olona ohatra hoe manapotika ny asan'olona afy zay fa eto aloha aoka mba hazava tsara fa fitarainany vahoaka io anjaranareo mpitandro filaminana na polisy izany na zandary izany anjaranareo re tompoko no miaro ny fananany vahoaka anjaranareo re tompoko no miaro an'ireo vahoaka ireo fa za kosa aloha de miteny aho manambara aho hoe tokony avela ny vahoaka mba hampiseho ny fitarainana ary tena azo tsapaitanana mihitsy ny fahoriny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao na le toetsaina raha miova ka eto isika ho anareo mpitondra fanjakana potika ny firenena miezaka nareo mitady vahaola midofotra amin'ny rindrina foana miezaka anao mamaha olany rano tsy mahavoavaha olana io solution amenareo io impiry moa ianao zay ngairajoelona ny teny fa hamaha olany jirama impiry nandritra firy-taona anao ny tenan'zay de mbola io ndray anao hoe miareta ny vahoaka malagasy fa afaka 6 mois ahoana amin'ny anarany mangarahara tenenao ambarao ny vahoaka malagasy zao no atao fa maninona ny volany malagasy lanina amin'ny zavatra hafa zay tenenako hoe déconnecté tanteraka ianareo mpitondra zay nomena fahefana nomena mpanorenana fahefana hitantana ny Madagasikara tsy fantatra reo inona ny zavatra ilainy vahoaka malagasy ary zay fefanambara ny zavatra fototra ilaina voalohany de io rano io manaraky ny rano sakafo manaraky ny sakafo ny fahasalamana mba eretreretitsika hoe tsisy ny rano za aloha de mialatsiny miala fondro aminareo ny tanànany Madagasikara de tanàna voatahy ary ny tahin'Andriamanitra misy ny rano ampy ny rano fa isika no tsy niomana tam'izany ary za fefa niteny an'io foana raha nisy olona nitety a Madagasikara tompoko de isiteny raha ndriana solony aiko tamin'ny alalany reny miavatory zay nataoko fefa niteneniko foana io tsy any Toliara irery ihany
tsy any Atsimo irery ihany no manana problème marano fa manerana Madagasikara. Indrindra koa isika eto manina moa ty Antananarivo. Ina moa zao mampiavaka ny any Atsimo sy Antananarivo am'izao fotoana zao? Bidon jaune misy any Atsimo, bidon jaune misy ao Antananarivo, fefa mitaditra rano amy sterne. Solom-bavambahoaka amy teny eo, lehibe mpanoatra amy teny Androany. Mila vahaolana ajanony daholo président zavatra rehetra. Réglez-vous io problème io. Potiky ny firenena. Ajanony ty blabla ty anao an'izao hoe misy vahiny zao. Impiry anao nandray vahiny reo. Any Afrika anao fa handroso Madagasikara. Ireharehanao zahay potika. De zao ve ny zavatra havelatsika. Holovain'ireo taranaka ireo. De gaga isika raha misy an'ireny rahalasy anabafy mipetraka any ivelany zay reharehan'ny malagasy amy société ngeza rehetra manerana an'izao tontolo zao, na any amy banque mondiale, na any amin'ny FMI, na amy organisme international rehetra reny, zanaka malagasy manana toerana tsara ary miasa tsara. Tsy miverina any Madagasikara. Firy ny vola alefa ho an'ny fianakaviana, betsaka ny vola alefa ho an'ny alefan'ireo olo amy fianakaviany any Madagasikara. Dikan'izay te hanampy ry zareo. Fa ahoana ny iverenandreo tsy afaka miverina zao? Ny antony de tsotra. Tsisy avenir intsony ao Madagasikara. Ary za mana, tena mana mihitsy. Tena ho simba toetrainy reo tanora malagasy, reo zanatsika reo. Satria tsy afaka manao ny, tsy afaka, zao fanatotolonana misy zao tsy afaka manao compétition. Madagasikara tsy afaka isoronao amty globe misy atsika ity intsony. Fa raha andraharaha reo ankizy reo, raha andraharaha reo tanora reo, raha andraharaha ny zanaky malagasy, de tsy maintsy manao compétition amin'ny vahoaka rehetra, na ny Amerikana na Afrikana na Aziatika, niza niza. Inona zavatra azony atao? Inona zavatra azony atao? Potika le firenena. Inona moa zao mba zavatra anankiray nataonao Ngahy Rajoelina mba afaka ireharehatsika hoe tena ny vita ara-dalàna tsara. Nakiandrany Bariana andanianao 77 millions io ara. Botseken'ny FIFA 4 millions gasy no mpanao baolina. Fa manina zany 77 millions zany de dollars izany raha ny karakarana ny rano. Fa zany le bord zany taloha zany no anao ny rano ny kapitaly Antananarivo. De mbola zay ihany no lovaitsika hatramin'ny androany. Zay tenenako, ianao Ngahy Rajoelina tsy manana vision zany. Nahemotsinao tanteraka Madagasikara. De io lasa firenena farany mahantra indrindra maneran'izao tontolo izao. Ka eto aho hoe mba mangataka fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana, mangataka fiaraha-miasa ho anareo mpitsara, vahoaka mitaraina reo tompoko, vahoaka mitaraina ny zavatra maharary azy reo, malagasy reo, arovy ireo vahoaka reo avelao hitaraina. Zaho tsy miresaka fa ny mban-javatra, tsy hidiratsika zany zavatra zany. Ary za mangataka amitsika hoe inona re ny fomba mba azo atao, mba teneno amiko, inona ny fomba ahafahan'ny vahoaka mitaraina. Fa tsy avela koa ny vahoaka hoe nareo de tsy mahazo miteny tsony, vahoaka fanoana, tsisy sakafo,
ny rano andrahoana azy raha tsisy ka sakafo ho hita. Potika ny lalana, potika ny fidiram-bola rehetra zao ao Madagasikara ao, potika tanteraka. Betsaka ny olona fantatro mandeha amin'ny hôpitaly, mivoaka hôpitaly marary satria nanino tsisy vola. C'est normal raha tsisy vola izy. Ary oviana anao ngarajeo nampiakatra, ny vidim-piainana miakatra. Fa tsy zaka ny vahoaka malagasy tsony, de oviana anao nampiakatra karama. Mba oviana anao nampiakatra karama. Amin'ny vidim-piainana miakatra fa tsy zaka ny vahoaka malagasy io. Ka raha mitaraina ny vahoaka malagasy tonga dra gadraitsika. Raha mitaraina ny vahoaka de izay no angatahako amintsika mpitandro filaminana. Arovo zareo. Nereo natao hiaro ny vahoaka malagasy. De tsy mahazo mitaraina zany. Miandry fahafatesana. Aoka re tompoko mba hifantoka amin'ny jiro sy rano aloha itsika amin'izao fotoana izao. Satria misy iankinana amin'ny fiveloman'ny malagasy zany. Misy iankinana amin'ny fiveloman'ny malagasy rehetra izany, na amin'ny fianarany ankizy. Potika ny toe-tsaina ankizy amin'izao fotoana izao, tsy afaka mieritreritra inona re tompoko mba business afaka ataon'ireo ankizy ireo. Inona ny asa afaka ataon'ny tanora malagasy amin'izao fotoana. Teneno amiko. Ho antsika mpitondra, inona zavatra mba azo atao? Mba lazao amiko hoe inona zavatra azo atao amin'ny tsy fisian-jiro, tsy fisian'ny rano. Firenena no resahatsika eto Androany. Firenena no resahatsika eto Androany, miala tsiny, miala fony, miala salofito. Fa zany firenena tsy mahavoafeny rano aloha voalohany. De firenena mahantra. Isika tsy tahaka ny firenena hafa misy désert eo. Any amin'ny désert mbola vita zareo. Fa isika de manana rano. Fa tsy nieritreritra mihitsy ny mpitondra hoe mba handeha hijerany zany zavatra zany akaiky. Reny toa zany ny vita amin'ny première république reny. Potika daholo nandeha nitety any Madagasikara aho. Ary fasika ny bloqué reny ary ny tanimbary amin'izao fotoana izao feno fasika. Tsy rano inomina fotsiny, fa ny rano mba hamokarana hisakafoanana. Ny anareo de zavatra importé na de efa mahantsara itsika. Hanao université, hitady mpampianatra any an-dafy, hamaroa mpampianatra ao Antananarivo manerana Madagasikara io, ka hitadiavana mpampianatra any an-dafy. Hanarina nera Madagasikara, hitadiavana DG avy any an-dafy. Tena dondrona ve? Tsy mahay ve zany ny malagasy? Hanarina ny Jirama, hitadiavana DG any an-dafy. Zany ve ny gouvernance tsika? Io kapitaly tsika fefa maimbo be io. Tsisy mera amin'izao fotoana izao. Fa maninona ny fanjakana tsy manendry olona hitatana an'io commune Antananarivo zay kapitaly tsika io. Nefa misy olana be ao. Io de gogoa. Tsisy mera. Maninona tsika tsy manendry olona? Zay no hitenenako hoe raha resaka gouvernance, raha noty no mena anty fitondrana ity dia aotra, atody. Firenena tompoko no resahana eto. Manana andraikitra lehibe izany commune zany. Natao Antananarivo, président ny délégation spéciale no tendrena. Fa iza ny vice-président tsy nitendrena. Zany ve ny gouvernance tsika? Aoka re tompoko tsy olalaovina ny fiainan'ny malagasy. Hanovana teny mamy fotsiny. Hanovana fampanantenana tsy ho avy. Aza lalaovitsika ny fiainan'ny malagasy. Ingay Rajoello, potika ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha ianao nomena fahefana, nomena lalàna fahefana, satria ianao ny voafidy teo.
aoka ianao hijoro problème ao am'izao fotoana izao jiro sy rano ajanondolo ny zavatra rehetra misy groupe ny viditsika ao Mazenga ao Tamatavy ao veloma io groupe io avy ao Tamatavy rehefa tsy nieritreritra nareo fa manina tsy mety alefa ty Antananarivo le izy fa manina tsy mety alefa ty Antananarivo nareo tsy nieritreritra akory hoe ity groupe ty ene rehefa ho tonga any Madagasikara ka tonga ao Tomasina de hoentina any aiza moa ty any Antananarivo nefa tetezana hitondrana azy tsy mahazaka azy ataovy ao Tomasina le izy de tarito avy any tonga ao Antananarivo ina ho ny olana ary zay ne nomore satria ny gazoil rehetra avy any ivelany tsika mbo tsy manana gazoil donc zany lasa tsy mipaye ina anaranty tsy mipaye transport isika de ataovy ao Tamatavy le izy de ampiasao ny câble ampiasao ny câble hamahana ny olana io mipetraka ao fotsiny reo groupe reo zay tenenako hoe tsy visionnaire ianao ingay radio mividy groupe ianao tsy nieretseretinao akory hoe ity groupe ty ene rehefa tonga ao Tamatavy de hoentina ina ao anaranty hoentina any Antananarivo tsy nieretseretinao akory kay le tetezana tsy mahazaka an'ireo groupe reo tadidinao tsara tamy débat nataotsika nantaniko anao ny lalana io de ina navalinao ahy amy lalana potika manera Madagasikara ina navalinao ahy rehefa nantaniko anao tsy zaho izy anao ny camionnaire ianao ny filoham-pirenena tamin'iny manina ny filoham-pirenena rehetra io navita ny lalana avereno ny fera ina namboarana an'ireo lalana reo zany ane solution dolo zany fa ianao tsy mieno avereno tahaka ny taloha io ny fera iny fa tsy ataonao fanovana azy io satria le vahoaka mipaye an'iny volany vahoaka zany ipayena an'iny namboarany lalana ary tsy manimba lalana io raha ataonao automase am'izao fotoana zao 115 mégawatt io mipetrapetraka fotsiny ao Tamatavy après eto alefaso io de taritina any Antananarivo solution zany hamahana an'ity problème ty fa tena potika ny fiainan'ny tanora potika ny fiainan'ny malagasy potika ny fiainan'ny mpanjara potika daholo tsisy fanantenana tsony ao Madagasikara mbola sahatsika hitena hiaritra 8 mois ha za mety maharitra 8 mois ianao mety maharitra 8 mois satria mety hanana groupe ianao mety hitady groupe ah fa re zana-bahoaka tsy haharitra 8 mois zany fa niverina am'lona azadinona fa tantary zany fa efa niverina tam'lony ny jirama tamy 2009 talohany 2009 fa fampitehan'io jirama io nanomboka 2009 raha diso zany zavatra teneniko zany mitsangany nareo fa diso manana chiffre an'izany aho ary nisy ambombola tao amy jirama talohany 2009 tany amy 50 millions de dollars tany ny vola tao amy jirama fa ianao namotika an'io de tenenao hoe hitady solution fa nanomboka 2009 hatramizao tsy mety solution ianao tsy hoe za mpanoatra manome anao solution de hiteny anao hoe nitenen'ny mpanoatra zany de tsy atao fa ty tsy fisiny jiro ty tena trop c'est trop ampre zay mba miantsany malagasy isika ataovy zay mpandehan'io jiro io fantatro zany fa tsy fisim-bola io fa nareo tsy mahasamy teny marina tsy fisiam-bola tsy fampiana vola io fahatapahana misy io vahanareo ny olana amin'ny hampandeha ny groupe rehetra saofika tsy vola be ny solution teo fefa nisy olanao azy fefa nisy vola anaovana an'iny
durée de travaux 10 taona fa niva zany problème ny malagasy koa satria projet natoboky ny président herirajonareo mampianina le izy a de tsy fitiavana ny président herirajonareo mampianina fotsiny de nidiakana tany ny vola eo diakana tany ny société amboatra azy de zao zahay malagasy ny zanabahoaka mihina tsy fihinany ya tena nalefatsika ny fanazava-kevitra nentin'ny filoha-lefitra eo anivon'ny antenimera rahampirenena iny nisy olo-mamoaka ny Madagasikara sy teny Randrena Soloneko voafidy tao Toliara voalohany miresaka zany ny raha Jirama izy amin'ny ankapobeny ary manome hafatra ho an'le mpitondra fanjakana hoe tsy visionnaire tsy zany hoe tsy mahay mijery lavitra tsy olona tena mpitondra fanjakana ajanony ny blabla sy ny fampanantenana sy ireo hoe projet maro be samihafa zay iantsona vahiny sy vezivezena aiza moa efa io ny fahavoazan'ny jiro sy raha malagasy de mbola saly fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena amin'ny teny hoe hanao hôtely lehibe eto Madagasikara asa 5 étoiles sa 4 étoiles miantso mpandraraha asa ho alefa amin'inony zany rehetrarehetra zany ho an'ny eto Madagasikara nambarany teo ihany koa ny misy an'le hoe groupe izay efa tonga ao Toamasina kanefa dia le am'ilay vesatra zany le taonazy manahirana ny batana an'le izy tsy ampy vision mihitsy zany mandinika zany raha hoentsika ty de alefa ny Toamasina de ahoana neny efa mety misy lafin-javatra hafa koa moa zany rehetrarehetra zany mba hampitarotara azy keo zany fa rehefa mitara azy keo de mitory foana zany lay fampidiram-bola ho an'ny sasany any ambadimbadika any satria arakaraka nge ny ahitana vahaolana ihany koa zany ho an'ny Tony Jirama tony no mampiena vola miditra ny an'ireo bosy samihafa zay tompona groupe sy tompontsoloka any ambadimbadika rehetrarehetra any zavatra iaraha malala zany fa tsy hoe tsy takona fenina akory ka tsy tokony resantsika fa azo resana tsara zany ny fahampitehana sy ny tsy fahafahany rehetra zany tena mamokatra ny asan'ny ara-dalàna indrindra ho an'ny vahoaka malagasy any resahana Andriamatoa sy teny teo ary ilay mbola tsy fiodinany saofika sy volobe ihany koa zany zay projet efa tokony niaingy zany satria raha misy ny angovo azavozina tena hoe madio zany sady mora no tena mamatsaingana de azo avy amin'ny alalan'ny tohadrano tahaka ny eo andekaleka io kanefa andekaleka zany dia tsy ampitsony ny tosika ary simba fitaovana eo andekaleka de miena eneto de zarany sasany raha simba koa ny fitaovana de centrale termika mandeha zany hoe amin'ny alalan'ny groupe maro samihafa zany fahavoazana daholo satria mitomboka amin'ny facture ho an'ny tompon'ny groupe mitomboka amin'ny facture ho an'ny huile lourde sy ny na filora sy ny gazole zay anodinana zany groupe samihafa izany de fahavoazana tsy tanono no azo voaka malagasy miteraka faty antoka amin'ny lafin'ny fandrarana zany de fa reraka tena tsy zay tsy milaza fa tena reraka sady sorena am'izao zava-misy zao fa ny zava-misy aloha zany na zanona zany de hoe mifolo le vahoaka malagasy misaina le vahoaka malagasy ary mitsangana le vahoaka malagasy mampiseho am'izay hoe tsy fahazakany ary tsy fanekeny am'izay endrim-panapotehana azy amin'ny lafin-javatra maro io zany indrindra amin'ilay zo fototra amin'ny alalan'ny rano fahafahana fototra hanana fahazavana hanao asa ara-dalàna zay mivoaka amin'ny alalan'ny herinaratra zany resantsika zany zay ny amin'iny fa amarana ny fandarantsika fanambarako moa zany fa hoe tsy nakaventsika satria mba hahafahantsika zany milaza ny zava-misy amin'ny tontolon'ny Jirama ity betsaka anareo zany no efa manao fandaminana amin'ny fanohanana amin'ny kandida larina faefatra eto Antananarivo renivohitra ary mahazo an'izany akon'izany izahay moa zany de efa misy an'ireo QG zay efa misokatra zany isan'andro san'andro mandray atsika amin'ny fomba fandrindrana ny asa ho fanohanana ny kandida Tojo Ravalomanana zany ary ianareo ihany koa moa zany de efa mametraka an'ireo hoe calendrier samihafa hiatrehana amin'ilay fampielezan-kevitra aoriana 20 ny volana novambra izany de entanintsika zany ny manitikitika atsika rehetra any amin'ny boribory tandrify atsika zany satria efa misy ny fitokanana an'ireo quartier général ho an'ny Tojo Ravalomanana de manantona avy hatranytsika zany any amin'ireny quartier général zay efa misokatra sy efa nitokana ireny ho antsika ihany koa zany zay tsy voasoratra ao anaty lisy mpifidianana kanefa tokony handray anjara amin'ny maha-olom-pirenena zany amin'ny faha 1 volana Desambra de ny sokafan'ny CENI zany ilay lisy mpifidianana
dia misy ny fiara-miasa eo anivon'ny tribunaly azona maka ny ordonnance zany ka manoratra ny anarany zay tsy ao anaty listim-pifidianana ao anaty listim-pifidianana fa atramin'ny farany volana ihany no afaka anatanterahana izany fanoratana anarana zany. Noho izany mila makany fokotany maka certificat de résidence manantona CNN anivon'ny distrika ny endray no manome zany taratasy kely ahafahana milaza fa tsy voasoratra tokoa anaty listim-pifidianana zany isika olom-pirenena de manantona makeny any tribunal de ny tribunal zany no mamoaka zay ordonnance zay ahafahantsika zany manokatra indray miverina makaty any CENI zany manokatra ny anarana zany ao anatin'izay listim-pifidianana izay. Asa devoir ary andraikitry ny olom-pirenena moa zany ny mampiasa an'izony amin'ny vanim-potoana ny fifidianana de zay no anentanana antsika rehetra izany. De ho antsika any amin'ny distrika Nambohidratrimo, commune Nambohidratrimo marimarina kokoa fa ny distrika moa zany valapatra misy commune 420 fa ny commune Nambohidratrimo no asiko teny miomana isika any amin'ny fokotany Nambodisa sy Ambovo zany fa isy ny fiainana lehibe zay ho tanterahantsika amin'ny faran'ny herinandro averiko tsara isika any amin'ny fokotany Nambodisa sy Ambovo zany de io mana fa isy ny fiainantsika any ambadimbadika any de misy milala hoe zay nge mpanohatra zay nge miaraka amin'ny team satria zany fantatra fa mandeha be le isika avy aty amin'ny team ary vahaolana andrasany be sy maro am'izao fotoana izao naiza io ary teny efa tofoka sy leo an'ilay zava-misy miaraka amin'le fitondrana ny akamaroan'ny olona dia lalaoviny sasany zany le resaka fivoriana zay karakaraintsika de mba mikarakara fivoriana koa ny sasany ny antsika sabotsy zay ny sasany ataon'ny lahy de lazay fa miaraka amin'ny team tahaka ny zava-misy any Ambodisa dia tsy miaraka amina fikambanana hafitsika fa isika irery ihany no manatanteraka fivoriana ary isika irery ihany eo anivon'ny team no mba hanohitra mijoro ary hosa hitondra amin'ny feno vahoaka ao amin'izany commune Nambohidratrimo ary manerina Madagasikara zay misy ny candidat zay avy amin'ny fanoherana na team misy na firaisakina zany. De mila maiditsika indrindra ianareo antenne sy coach rehetra isam-pokotany amin'ny fokotany sivy zany ao amin'ny commune Ambohidratrimo asesoko amin'ny Ambohitsoroa zany mihodina makaty Ambohidratrimo makaty Soamananety makaty Tsimopary mihodina makany Ambodisa mihodina makany Ambovo any Antohibe any Ambodela de any Ampanataovana zany mila mailo sika any amin'ireo fokotany teneniko ireo fa mandady ny trambo misy miketriketrika zavatra fa manangona karapanondro karam-pifidianana entaniko foantsika mba tsy amiany zany ary tsy ampandika na mpanao photocopie an'ireny fitaovantsika manokany any amin'ny olona zay mangataka izany fa mitady hiditra anatina kilalao maloto zany zay mety ho mangetahetana liam-pahefana na manimanina ny tongolon'ny Egypta amin'izany fahefana eo anivon'ny commune zany. Zany tsy maintsy ampamailo antsika rehetrarehetra isika moa zany de mametraka ny rafitra fanaraha-maso fa tsy petrapetra-potsiny ary zany rafitra fanaraha-maso zany tsy ho an'Ambohidratrimo fa ho an'ny rehetra zay misy candidat amin'ny fanoherana zany hoe misy candidat amin'ny firaisakina misy candidat ny atokotiko Madagasikara eto Antananarivo renivohitra dia ny mpanohana ny Tojo Ravalomanana numéro 4 rehetrarehetra dia mila mivondrona mametraka an'izay paikady fanoherana izay mety ho endriky ny alabato sahady izay ka mety hoe fanangonana kara-panondro na kara-pifidianana ho sandan'ny fanomezana tosika na tsinjo na zavatra hafa zarazarainy etsero na ihany koa mety hoe fanomezana taratasy kely satria mare manko zay amin'izao fotoana zao hoe rehefa mamy an'le karatra de mahazo taratasy kely de entiny iny amin'ny vanim-potoana fifidianana zany rehetrarehetra zany efa fomba ratsy nampiasaina teo aloha tamin'ny fifidianana teo aloha mbola teny sasany averina de avoakavoaka koa amin'izao fotoana zao le fanomezana lela vola maro samihafa dia zay le tiako tenenina hoe ny fifidianana ananatsika ny fahavononana sy ny fanantenana fa anisan'ny itodian'ny vahoaka malagasy ny avy amin'ny firaisakina sy ny fanoherana saingy mila fahamialona zany sy mila asa miainga avy amin'ny tsirairay avy zany mba hisakana ny tetika alabato satria fa mierezanjo ny vahoaka zay tena mba te hanao ny adidiny ao anatin'ny fangararana tanteraka zany zavatra resahiko io zany. Eny ary izay no fandarantsika tamin'ity androany ity fa dia manome fotoana indray ho an'ny raha-pitso ny tenako amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra dia tsy misy ny fandarantsika satria fantatsika moa zany dia masindahy Toussaint
rehefa voalohan'ny volana novambra tahaka izao. Samy manana ny adidy aman'andraikitra ny rehetra, dia liberena kely zany rehetra hiatrika izany, indrindra ihany koa ny tompon'andraikitra sy ireo mpiara-miasa marobe dia hanana ry fandaharam-potoanany, dia mifarana ny alakamisy zany ny fandaharantsika miara-manonja fa iverina indraytsika ny alatsinainy iny dia mitondra an'ireo lafim-baovao samihafa. Makasitraka tompolahy, makatelona tompovavy Fanily Razafy Manantany no nitondra sy nitantana ny fandaharantsika ary nizara ny vaovao tamin'ity androany ity. Fandriamanarivo tsiky ary Josoa no nandrafitra ny lafiny teknika miaraka amin'ireo mpiara-miasa marobe ato amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra MBS, miaraka ny namana Mafatoky ao amin'ny Radio Mada. Makasitraka tompolahy sy tompovavy.